mpamonjy avokoa ka mila mpamonjy isika. Izy zany mpamonjy antsika zany ianareo? Jesosy Kristy, izy ilay mpamindra fo sy mpamela heloka antsika. Ary izy no efa niteny tao amin'ny jaona toko 15 manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao amiko dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Koa ahoana nataontsika mba ahafahantsika miray amin'izany Jesosy Kristy izany? Mila mamaky ny teniny isika ary mankatoy izany. Ary mitsika ambara koa izany mba tsy andorana antsika. Azy ilazanao.